Fiadana ny tompo amintsika dia faly mamerina indray ny firarian-tsoantsika rehetra ny tenako ravako malala amin'ity taona vaovao 2024 izao. Fiadanana mandrakariva no tononona ao an-tokantranony tsirairay avy amin'ny isam-batan'olona ary anjaka feno amintsika ny fanahy mason'ny tompo. Dia faly indray ny tenako ravako malala manatanteraka ny sitrapon'ny tompo dia ny fampitana ny afatra amin'ny fony fitiavana lehibe ho antsika tsirairay avy. Amin'ny kandroany indray izany amin'ity taonity no ampitako voalohan'ny hafany indray amin'ity taonity. Mialohan'izany rehetra izany ravako dia indao isika arivavaka angataka ny fanatrehan'ny tompo, angataka ny fanahy masina hiasa maina anatintsika. Vavaka isika ravako malala. Anao ny dera, anao ny laza, anao ny voninahitra ry Kristy mpanjakanay. Mankasitraka anao izany amin'ny tombon'andro mena ho anay isan'andro isan'andro. Fahasoavana tokoa izany tompo, tsy misy afaka mampitombo ny andro iainana tokoa na dia iray minitra aza, fa fanomezana avy aminao izany. Dia raina ny anaranao. Aroka ny andronay rehetra Jesosy dia entinay manome voninahitra ny anaranao. Dia mitenenay indray. Ambarao aminay indray Jesosy ny fampaherezanao, ny afatrao, voninkainanao izahay. Ary ampangino izay rehetra tsy nambolen'ny tananao aty anatinay. Dia noho ny anaran-tsoanao Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ravako malala, ity afatra izay tiany tompo ampitaina amintsika androany ity ravako dia izao. Fampatsiahivana amintsika na ihany koa fampahafantarana antsika raha toa ka tsy haitsika. Isika ravako malala dia izao. Manana fahasoavan-dehibe isika tsirairay avy. Fanomezan-dehibe isika tsirairay avy. Haintsika ve hoe inona izany? Itovizan'ny mpino rehetra izany ravako malala ary itovizan'ny olona rehetra izany raha toa izy ka te anana izany. Inona izany ravako malala? Mbola toizako kely indray. Tsy vitany hoe fanomezana fotsiny ihany, fa tena fitaovana mahery entintsika miatrika ny fiainantsika isan'andro isan'andro, isa-minitra isa-sekondra ary tsy mba mety tapaka loharano tsiritra. Haintsika ve ravako izany? Ny fifandraisana amin'Andriamanitra izany ravako malala. Ny vavaka izany ravako malala. Mbola nisy taona ve isika hoe voasakana tsy afaka mifandray amin'Andriamanitra? Mbola nisy fotoana ve isika ravako malala na dia manoloana filoham-pirenena ary manoloana tompon'andraikitra lehibe ary manoloana olona tena farak'izay tezitra amintsika ary manoloana ninninina ka tsy afaka mifandray amin'Andriamanitra ny ao am-pontsika sy ny ao an-tsaintsika. Andramo anie ravako hoe afaka mandefa foana vavaka na dia fohy monja aza any amin'ilay Andriamanitra. Hoy angamba isika hoe mazava ho azy koa izany ve dia hoe mila patsirina sotra izany, kanefa indraindray adintsika ary tsy fantatsika fa lakile ngeza be eo amin'ny fiainantsika mamoha sy manidy varavarana izany ravako malala. Ary vahaolana lehibe eo amin'ny fiainantsika satria fantatsika moa fa ahoana ny vavaka ravako malala no manova zavatra. Ny vavaka nefany anie dia ny fandefasantsika, ny fisainantsika any amin'ilay raintsika. Ny fitenenantsika na dia teny kely monja aza ampio atompo. Misaotra Jesosy. Vao ity olana ity. Mifiadanana. Izany ravako malala no manova zavatra anefa dia ala-porte antsika, izany hoe afaka ampiasaintsika ny fotoana n'aiza misy atsika. Ary izao marina ny iran'ny antoko-pira izay. Tsy mba tapatapaka réseau izy. Tsy mila crédit, tsy mila vola ravako malala, tsy mila hery ravako malala. Fa ahoana ho ny tompo amin'ny Jeremia 7:7 antsoia dia ho valiko ianao. Azontsika ve ravako malala
nisy taona nandeha lalana lava be izay ry havako dia nieritreritra dia inona ireny azo atao ao anatin'ity lalana-ty tena hoe ny fifandraisana amin'Andriamanitra afaka atao mandrakariva dia faly be mihitsy ny atao anatiko ry havako malala nyresaka tamin'ny tompo ao an-tsaiko satria izaho kosa tsy hiteny anelongelany ao anatin'ny fiara rehetra dia hiteniteny tapatapa tsy fahendrena indray izany fa atao am-poka tena miresaka zavatra maro ary nahavita mivavaka ho an'ny olona tsy irairay avy ry havako malala aintsika ve izany ampiasao ary alaivo fa fanomezana tolotry ny tompo antsika izany ampiasao ary averiko ihany averiko foana mety misy tokoa manam-pahefana ambonitsika mametra ny zavatra afaka ataotsika fa saingy tsy misy afaka mametra ny vavaka izay asandratsika ry havako any amin'ny toerana tsy misy ninona ve isika mety tsy manana baiboly tokoa tsika mety ampelantanantsika amin'izay fotoana izay fa izao ny vavaka ry havako malala tsy mila nininona ny saintsika no mankany amin'iray ny fanahintsika dia izay ka noho izany aza vela hoe oron-javatsoa isika fa manana ilay fifandraisana tsy tapaka amin'ilay ray isika izay ahafahantsika mangataka izay ahafahantsika manome voninahitra azy izay ahafahantsika misaotra azy mandrakariva aokaraha ho tadiditsika hatrany hatrany izany ry havako malala ary ampiasao isa-minitra isa-tsegondra ampiasao isa-minitra isa-tsegondra inona re ny zavatra izay tsapanao inona ny zavatra izay tsapanao eo amin'ny fiainanao indraindray tsy ohatrany hoe tsy hanananao izay contrôle na hoe inona anananao foana nefa ny fifandraisana amin'ny tompo tena ampy izany ry havako ampy izany dia ho amintsika ny tenin'ny tompo ary ho azy irery an'ny voninahitra amen